toa izany ireo olo ireo tsy mahita mihitsy ho resahana sy hitrodiana dia izay ny problème any Madagasikara. Tsy atokisana ny fitsarana, tsy fantatra hoe aiza ny hitodiana, tsy fantatra hoe ahoana ny fomba azahoanao rary ny eo alohan'ny fitsarana satria tsy fantatra mazava fa inona ny antony. Dia izahay tsy hoe akory hoe anamarika manino izay ny tsy azo atokisana dia milaza aminareo fa tsy azo atokisana ny fitsarana noho izay tsy fananana fahaleovantena mipetraka tsara izay. Noho izay ilay tsy fananana fahaleovantena izay dia tsy mipetraka tsara koa ny tany-tandalàna. Anisan'izany izay zavatra izay. Misy lalàna marobe any Madagasikara fa tsy tanterahana. Misy lalàna marobe any fa atao haingon-trano fotsiny. Izay tia nampiarana ny lalàna ihany, nampiarana ny lalàna ary izay lalàna tsy tia nampiarana dia ampirimina fotsiny ao. Ary ny didim-pitsarana izay avoakanay dia tsy tanterahana ihany koa. Dia izany ny anisany nahatonga ilay fahatairanay ny teny hoe okizay satria araky ny tenena hoe izahay dia syndika miaro ny tombotsoa ny asanay dia ny anisany tombotsoa ny asanay voalohany izany fahafahanay miasa araky ny tokony izy. Satria ianareo izao mahalala misy olona maromaro miasa ao anatin'ny zon'olombelona dia mahita fa mirongatra be mihitsy ny famonon'olona amin'ny alalan'ny vindicte populaire any Madagasikara. Dia izany zavatra izany tsy azo jerena fotsiny fa satria rehefa kelikely dia ho tonga hatrany aminay mpitsara izay famononanay izay, famonona olona izay hoe rehefa eritreretin zareo fa hoe tsy mifanaraka amin'izay eritreretina kondrariny sy mihitsiny mahantra ataonay dia izahay no vonoan'olona eo. Dikan'izay izany izay tsy maintsy mandray andraikitra. Dia izay mahatonga ny fidiranay antsehatra amin'izany hoe hiady amin'ny kolikoly voalohany indrindra, ametraka ny tany-tandalàna ary hitaky ny fahaleovantena ny fitsarana mba ahafahanay mametraka an'izany tany-tandalàna izany. Je vais reprendre tout ça en français. Le syndicat des magistrats est un syndicat qui est basé sur Madagascar et comme le nom l'indique, syndicat des magistrats, nous sommes tous des magistrats membres dans ce syndicat et nous avons comme mission de défendre les intérêts de notre profession, les intérêts de la profession et les intérêts des membres et aussi également contribuer à la mise en place de l'état de droit, à l'effectivité de cet état de droit et surtout lutter pour l'indépendance effective de la magistrature. Pourquoi, on se demande, pourquoi on rentre dans cette réclamation de l'indépendance de la justice? Parce que, en effet, à Madagascar, on n'a pas confiance à la justice. La justice malgache a perdu beaucoup de crédibilité aux yeux de la population. Ce n'est pas seulement à cause de nous, c'est par le fait que la justice qui devrait être le dernier rempart de toute la société n'assure plus son rôle de rempart à cause de l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires, surtout pour ça. À Madagascar, donc, on est désolé de le dire et de le constater que les personnes qui ont des connaissances haut placées, les personnes qui ont de l'argent pour payer ces connaissances haut placées ou pour payer quelqu'un, eh bien, la loi ne leur est pas appliquée. Ou même si nous rendons la justice pour les sanctionner, pour restituer le droit de certains, les décisions que nous rendons ne sont pas appliquées. Tout cela qui fait que nous n'avons pas l'indépendance que nous voulons être en tant que dernier rempart de la société. Nous ne pouvons pas assurer le rôle de dernier rempart de la société. Et cela a duré depuis des années. Mais pourquoi